Bonsoir daholo nareo efa somary rivariva efa somary maizina ny andro efa rivaka tokoa dia miarahaba nareo aloha na efa riva ara ny andro dia zao tsika vao miona dia tsy nataoko sakany zany tsy iarabana nareo sy sorana nareo izay manaraka hatrany ny zavatra ataoko. Raha nijery ny publication izay nataoko tamin'ny maraina nareo dia misy hetsika izay ho ataonay aty amin'ny Palisandre aty Antananarivo, aty amin'ny boutique Pali ny rapitso sy rafaka pitso. Ka vao vita mihitsy zao no installation ny anjara installation dia izay no atoroko anareo satria nafa-po kely anahy mihitsy ny zavatra nataoko tamin'ity installation androany ity. Na hetsika izay ataonay nitondra ny anarana hoe Good Vibe Only. Good Vibe Only ny lohahevitra noentinay tamin'ity taona ity. Isan-taona moa zany zay dia manao hetsika anankiray foana. Miovaova izy io, miovaova ny thème, miovaova ny lohahevitra entina. Dia tamin'ity taona ity no efantantsika hoe misy an'ity Covid-19 ity dia hoe Good Vibe Only nentinay ny thème noentinay amin'ity taona ity. Ny zavatra ho hitanareo dia ahitanareo ny zay zavatra nataoko androany zay ity zao ny installation kely izay nataoko hitsito zao ny anjarany ZRC na Zatia Rocher. Ahitanareo rouge à lèvres, traçage na eyebrow, le tena fampiapiasan'ny olona rehetrarehetra reny no hitanareo traçage na eyebrow dia rouge à lèvres dia ny gamme capillaire ZRC tsy adinontsika mihitsiny dia ahitantsika an'ilay gel 3 en 1 fanasana tarehy ny type de peau acnéique, tsy adinontsika ihany koa ny lentille de contact, ny firmine gel, dia rouge à lèvres dia kapa. Zay zany ny anjara brika nentiko mandritra n'izay roa andro ataonay aty amin'ny boutique Pali aty amin'ny hôtel Palisandre aty. Ty ny anjarako ny anjarany princesse métisse kosa. Princesse métisse dia mampiatrano, tsy adinontsika ny misotra sy mikopa tanana madame Fiona. Zay tompony boutique Pali mitondra ny marque princesse métisse. Izy no mitondra avo ny asa tanana vita malagasy maneran-tany ary efa fanta-daza maneran-tany ary ny vokatra n'ity ramatoa anankiray ity dia tsisy vana amintsika fa reny artiste malaza maneran-tany international toy ny Paris Hilton, Kate Moss, Kim Kardashian, famille Kardashian dia tsy eny ampelantanany reny star international reny mihitsy ny asa tanany ity madame princesse métisse ny anarany. Raha itsidika ny boutique nareo tsy rapitso sy rafaka pitso rery ihany fisokafa amin'ny boutique fa misokatra latsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Dia hitanareo no asa tanany princesse métisse hoe tena netiny avo dia soratsika anazy nanandratra ny asa tanana malagasy fa tena netiny avo be mihitsiny ary tena eo ambanin'ny masony ary tena hoentiny reny star reny ny zatra rehetraretra be da be ny hitantsika ato ireny dia asa tanany princesse métisse. Tsy adinontsika ihany koa ny silhouette izay manao ny resaka manao resaka rafia sy silhouette manao ny resaka rafia dia tsy adinontsika ihany koa ny création na bijou miaraka amin'ny pierre précieuse any Tina RF. Tina RF no manao ireny bijou reny zao ny bijouany hitantsika ao vita malagasy daholo dia tsy adinontsika koa ny andro efa mangatsika ho hitantsika koa ny 100% cachemire ny bozaka. Zany bozaka zany efa fantatrantsika ny marika bozaka fa misy koa any ampitan-dranomasina any malagasy anankiray ihany koa ny mitantana ilay orinasa bozaka. Ny andro zao efa mangatsika misy ho an'olona rehetrarehetra hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny olon-dehibe na olona may kely ka hatrany amin'ny olona ngezina-be reto akanjo cachemire reto zay vokarin'ny bozaka. Dia misy ihany koa ny ahitanareo
bonzay rapitso bonzay resaka fleur ny bonzay raha tsika malala dia ho hitantsika ty koa ny bonzay fa mbola tsy tonga zaho nanao ny installation dia ahitantsika ihany koa ny bougie décoration sy ny resaka bougie. Misy karazana bougie ao manala an'ireny manamanitra ny trano, misy vita amin'ny huile essentielle rehefa mirehitra ilay labozia dia manamanitra ny trano. Tena mahafinaritra satria noentinay tamin'ity dia hoe nature et bien-être. Nature good vibe only dia nature et bien-être. Ka izao reto manasa anareo hitsidika maro an'ity zavatra karakarainay ity ny rapitso ravakapitso aty amin'ny boutique Pali zay hitanareo aty amin'ny Palissandre aty Ambojatovo na Ambojatovo mo Ambojatovo sa Ambondrona be da be ny zavatra ho hitanareo ato dia manasa anareo hitsidika tsy adinontsika hitantsika ihany koa ny vokatra na malagasy mpanakanto malagasy ny Ambondrona hitanareo ny ranomanitra ny resaka luty ohatran'ity le any an-tranoko za efa nividy ray tamin'ity décoration any an-tranoko les trois singes. Ne rien dire aux izy de ne rien voir de ne rien écouter. Plante qui les bonsaïs, merci beaucoup. Plante les bonsaïs. Dia hitanareo ty zao ny installation ny Zatia Rocher dia manasa anareo hitsidika manasa anareo andray anjara dia izay aloha ny zavatra azoko atolotra ho anareo amin'ity androandroany ity fa dia misaotra betsaka nanaraka dia partageo hatrany ny vidéo tageo ny namana invité daholo ny olona hitsidika na ety amin'ny boutique Pali aty amin'ny Palissandre aty Ambondrona na koa aty Ambojatovo. Zay ny hoe la fa dia misaotra anareo nanaraka tsy mihity tompoko be dia be misy mandefa mpe ato dia mikatony zany Arena Galerie Arena Tanimena box 32 à l'étage dia tsy mikatona mihitsy misokatra ny latsinainy ka hatramin'ny zoma aloha hatreto fa andavanandro izy rehefa tsisy ny confinement dia misokatra ny latsinainy ka hatramin'ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora arivo. Ka zay ny hoe la zay ny hoe la ka sesa koa tsy dia mahay mikabary fa misaotra anareo nanaraka ny andro efa ariva efa maizana velanao fa andeha hody any tokantrano koa fa hatramin'ny maraina mbola tsy nody dia andeha hody amin'izay hikarakara vatana sy hikarakara kely amin'izay tokantrano kely navelako tamin'ny maraina zay reto fa dia kopa-tanana ho anareo ny tokantrano any dia misaotra nanaraka hatramin'ny farany dia mirary fahasalamana tanteraka ho antsika tsirairay avy dia azadino manao artava azadino manasa tanana matetika dia azadino koa mitsidika anay zay reto bisobe nareo dia samy tain'Andriamanitra bye bye.